Tsisy zavatra andeha eto Madagasikara raha tapaka ny fifandraisana eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana. Raha ny nambaran'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay naneho ny heviny mikasika ny fanapakevitry ireo mpandraharaha eo anivon'ny GEM izay ampiato ny dinika iarahana amin'ny fanjakana na ihany koa ny dialogue public privé fanehoan-kevitra natao nandritra ny fambolekazo izay nitanterahiny Antoko-Trima teny Imerikasina. Ny sehatra tsy miankina no fototra iorenan'ny toe-karem-pirenena ka izy sy fiantraikany lehibe ny fampiatoan'ny fifandraisana eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Ny tsy fisian'ny fifampitokisana nefa no mahatonga izany raha ny voalaza ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana teny Imerikasina androany. Tezitra ny farany teny hitako tao zao androany na magazety avy anakaty dia ilay fahitana fa hoe ny mpandraharaha malagasy ny GEM zany dia niala koa tsy fampiraharaha fitondram-panjakana. Izay ny tena vitany Madagasikara. Satria ny moteur na ny moteur ny ekonomia malagasy dia ireo mpandraharaha malagasy ireo mba afaka mamorona asa. Na malagasy izy na vahiny zany mamorona asa dia mba afaka miasa ny olona dia mba misy fidiram-bola. Ampianarany zanany mba hiaina ny izy nefa tsy fampiresaka tsony zany mba tapaka. Ohatra ny courant tiako tapaka. Kina tsony nandeto zany. Tena gaga mihitsy ny amin'ny zavatra miseho zany. Maninona nefa raha mifampiresaka, maninona raha mifanatona. Tsisy fifampatokisana mihitsy eto. Ary ekena daholo ny zavatra rehetra nefa tsy tanterahana. Voalohany indrindra zany tokony matanjaka tsara mametraka ny autorité-ny fitondram-panjakana. Ary rehefa mametraka ny autorité-ny izy tokony mazava koa nefa ny vision ananany. Misy ve ny vision sa tsisy ny vision? Ary izy ny direction tokony ele. Ny olona rehetra dia nilaza any amin'ny wrong direction tsika amin'ny lalana diso. Satria lasa mifamely hatrany eto fotsiny. Dia nareo mpanao gazety keo amizay raha vao misy hevitra kely tonga dia tsindrona. Ivoaka ny menaky tiako ka ny tiako ary ny tapahana ny courant ivoaka ao izy. Courant raha tapako. Za zao tonga dia resahako zany. Asaka misy ihany. Zany tokony ampandrarana tsy hoe mijery ny anko rehetra raha tena manaja lalàna tsara daholo ny rehetrarehetra tokony tsy alaina ny fananany sasany. Za zao la niantsona nao antso avy aho hoe avereno aminay amizay ny tomobilinay, avereno aminay ny taninay nalainareo, avereno aminay ny fanananay satria zay voasoratra tao anatin'ny feuille de route na ny tondro-zotro. Hoe tena zoako za tonga eto zoako mihitsy zany manandreny ary tombotsoako reo. Aiza ny tombotsoako amin'izao fotoana zao hatramin'izao za Marc Ravalomanana président teo aloha mbola tsy nahazo mihitsy narera amin'ilay statut ancien président. Androany moa no nanatanteraka fambolekazo teny Imerikasina ny antoko politika tiako Madagasikara fambolekazo voalohany niarahan'ny filoha nasionaly ny Antoko-Trima tamin'ny vahoaka malagasy. Tena faly amin'ny sotran'Andriamanitra afaka mamboly hazo miaraka amin'ny vahoaka malagasy. Io tsy hoe Trima ihany nahita karazan'olona maro aho teo. Tena faly zay. Satria afaka namboly hazo izay ho an'ny taranaka, ho an'ny firenentsika, afaka matona maro any. Ary ity ny fambolekazo ny rahako tamin'ny vahoaka malagasy voalohany indrindra. Tonga teny avokoa ireo solotenan'ny Trima manerana ny Antananarivo renivohitra ka zanakazo 400 fototra isa no volena tamin'izany.